Vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. On va utiliser Bwangi ce matin parce que le message est tellement important. Il y a des versets que je veux mentionner en anglais. Donnez un peu de volume, frère. Oui. On va utiliser Sir Bwangi. Parce qu'on va parler un peu en anglais. Vous savez, il y a une chose que vous allez connaître dans quelques mois, quand le Nouveau Testament est imprimé en malgache. La traduction que nous faisons ici, et elle connaît bien toutes les versets dans la vraie traduction. Ny testamenta vaovao amin'ny teny malagasy ary dia misy ny andiny soratra masina amin'ny teny anglisy ao izay ny fanazavana azy dia mazava tsara. Alléluia. Et ça sera prêt, c'est déjà fini, mais ça sera envoyé pour imprimer en Amérique dans notre imprimerie. Ary efa vita le izy ary alefa any amin'ny imprimeria any Amerika izany. Et vous allez être vraiment joyeux de voir la vraie traduction de la Bible. Alléluia. Ce matin, on va parler de la volonté de Dieu. On a étudié ça un jeudi, que la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé et en succès. À ce qui concerne Dieu, il a fait la provision que nous serons guéris, que nous serons pardonnés, que nous serons pleins de joie. Alléluia. Et à la fin de cette vie joyeuse sur la terre, on termine l'éternité avec joie glorieuse. Alléluia. Alors notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament qui a dit dans Jérémie, moi Dieu je ne change pas. Et dans l'hébreu il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, hier et pour l'éternité. Alors je déclare, appui sur la parole de Dieu, que notre Jésus n'a pas changé. Et notre Dieu n'a pas changé.
koa tsy Que miova Daniel a déclaré qu'il fait des miracles zay nambarany Daniela fa manao fahagagana izy au ciel et sur la terre. any an-danitra sy ety ambonin'ny tany Il a fait la prévision pour notre guérison. efa nataony tahiry ho atsika ho amin'ny fanasana Pardon de tous nos péchés, famelana ny helotsika rehetra guérison de toute notre maladie. ary fanasanana ny rehetritsika Et rehetra il a accompli, il a pris quand Jésus est mort sur la croix de Calvaire. taterahany zany rehefa maty teo ambony hazo fijaliany Dans le livre d'Isaïe, ao amin'ny bokyny Isaia c'est déclaré clairement, dia voambara mazava tsara He bore our sickness, fa mitondra ny He aretintsika bore rehetra our diseases, mety ny avokoa ny and aretintsika with rehetra His stripes we are healed. ary avy amin'ny diakapoka taminy ady sitrana Et Dieu est le même. andriamanitra dia tsy Sa miova volonté ne change pas. ny sitrapony dia tsy miova Voilà la volonté de Dieu pour vous. zany ny sitrapon'andriamanitra ho Il a anao dit, voilà les pensées que j'ai vers vous, indray mandeha izy dia hoy izy hoe ny fiheverako anareo et de bien. dia ny asoa Alors nous avons tous ces promesses, frères et sœurs. noho izany ry rahavavy sy anadady ananatsika izany teny fikasana Nous en rehetra avons izany un Dieu qui ne change pas, manan'andriamanitra zay tsy miova et que izy son cœur ne change pas, ny foiny koa tsy sa miova puissance ne change ny pas, heriny koa tsy son miova amour ne change pas, fitiavany koa tsy sa miova Bible ne change pas. ny baiboliny Ce tsy qui miova est écrit ici, ce qui est écrit ici dans la Bible, fa zay voasoratra ato anatin'ny baiboly ça tiendra jusqu'à l'éternité. dia voatazona mandrakizay zany Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi être pauvre dans la bénédiction de Dieu? ko anahoana ary ianao no mahatrany amin'ny fitahian'andriamanitra Pourquoi ne pas être guéri? nahoana ianao ny tsy ho sitana Pourquoi ne pas être pardonné? nahoana ianao ny tsy voavela heloka Pourquoi ne pas être joyeux? nahoana ianao ny tsy ho faly Puisque le prix est déjà payé pour votre salut. satria ny vidiny dia efa voaloha amin'ny famonjenanao Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, I am the Lord that healeth thee. zao lazain'ny tompo hoe zao ny Jehovah zay manasitrana anao Dieu qui vous guérira. andriamanitra ny manasitrana anao Et Dieu ne change pas. ary andriamanitra tsy miova Déclaré clairement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. voambara mazava tsara ao amin'ny testamenta taloha ary ao amin'ny testamenta vaovao C'était sa plan ary zany ny que dratsy ces prophètes guérissent les malades. fa ho mpaminan'io dia Et nasitrana dans le ny Nouveau aretina. Testament, ary ao amin'ny testamenta il a vaovao dit prêchez, allez prêcher l'évangile. zao lazainy hoe torio filazantsara torio izany Dites répentez-vous. lazao hoe Le mibaba royaume de Dieu approche de vous. mandrakaikinareo fanjakan'andriamanitra Priez pour les malades. ny vavao amin'ny Dans marary mon nom, amin'ny chassez anynaraka les diables. roainy devoly Guéris les malades. sitrano ny marary Et je serai avec vous jusqu'à la fin. ary indro amovanareo hatramin'ny Alors farany Jésus est avec nous. ny zany miaraka amintsika Et jesosy c'est le commencement de réveil. ary zany ny fitombohan'ny De fipoazakana croire qu'il est avec nous. ny mino fa miaraka amintsika Il izy est en nous. ao amintsika izy Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi être malade, frère? ny zany nahoana ianao ny marary raha Que nadà personne ne dit je suis faible. ka oka tsisy teny hoe malemy a Le faible entre vous, ny malemy ao aminareo dites je suis fort. dia miteneny hoe mahery aho Par la puissance de Dieu, amin'ny herin'andriamanitra par le sang de Jésus, noho ny amin'ny rano jesosy par la martyrsure de Jésus, noho ny amin'ny diakapoka tamin'ny par jesosy l'amour de Dieu, noho ny amin'ny nous fitiavan'andriamanitra pouvons être guéris ce matin. dia mety ho sitantsika izao maraina izao Notre Sauveur a dit Oui. à Marc, ny mpamontsika dia miteny tamin'ny marika which is easier, iza moa ny moramora kokoa ao marika to say thy sins forgiven le miteny hoe voavelany helokao ou de prendre ton lit et marche? no le miteny hoe raiso a ny fandrinao a dia mandehana Que vous savez que le Fils de Dieu fa mba ho fantatrao fa ny a zanak'andriamanitra puissance dia manana hery de pardonner amela heloko et de guérir. ary anasitrana La preuve, ny porofo c'est dans le livre Isaïe, dia ao amin'ny bokyny isaia quand il a pris notre maladie, rehefa nety ny aretintsika il a pris toutes nos souffrances nety ny avokoa ny fanantenantsika et rehetra qu'il a pris les meurtrissures, zao ny voalaza hoe ny que nous serons guéris. mba ho sitrana isika Alléluia. Et Alléluia. quand les apôtres ont vu les miracles, Ary rehefa hita ny apôstôly ny on fagagana a vu ce que Jésus fait. hita ny nataony jesosy Les rehetra aveugles voient, mahita ny jamba les sourds entendent. ny marenina mandre On a dit ça, ce qui était écrit dans le livre d'Isaïe. dia hoy izy hoe zao a le voasoratra ao amin'ny bokyny Ça isaia s'est accompli maintenant. tanteraka zany zao Et l'onction de Dieu était sur Jésus aussi. ary ny ositr'andriamanitra dia tao De amin'ny jesosy guérir. mba hanasitana Voilà,
the Son of God is manifested to destroy the works of the devil. Fa ny niseho ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Inona sitrapon'Andriamanitra? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Nahoana Andriamanitra naneraka Pourquoi Jésus est manifesté? nahoana ny naseho Jesosy Pour détruire l'œuvre du diable mba handrava ny asan'ny devoly dans votre cœur et dans votre corps. ao am-ponao sy ao amin'ny tenanao. Que le diable ne domine pas rien de nous. Mba tsy hanam-pahefana amintsika na amin'inona na amin'inona. Alors si ça c'est la volonté de Dieu, raha zany sitrapon'Andriamanitra alors je veux avoir la volonté de Dieu. dia ty azo ny sitrapon'Andriamanitra aho. Jésus il est venu pour chercher les perdus. Tonga Jesosy hitady ny very. Dans le psaume 103, il a dit, Ao amin'ny salamo 300 dia il zao pardonne lazainy tous nos péchés fa mamela ny elontsika et izy guérit tous nos maladies. ary manasitrana ny aretina. La volonté de Dieu est déclarée partout, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ny sitrapon'Andriamanitra dia voambarany amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao. Dans l'Ancien Testament, il dit, moi je suis l'Éternel qui vous guérit. Zao ny lazainy amin'ny testamenta taloha hoe zao no Jehovah zay manasitrana Vous anao. allez servir de Dieu, Anompon'Andriamanitra il va anao bénir vos pains, dia hotahiny il mofonao, va bénir votre eau, hotahiny ny ranonao et il enlèvera toute maladie d'entre vous. dia hoesoriny eo aminareo ny aretina. C'est clair dans la Bible. Mazava ao amin'ny Baiboly. Dans le psaume 103, Ao amin'ny salamo 300 il guérit tous nos maladies manasitrana ny aretintsika et rehetra il pardonne tous nos péchés. ary mamela ny elontsika Et rehetra. devant les hommes là-bas, quand les gens étaient étonnés, quand Jésus dit, tes péchés t'ont pardonné. Ary dia gaga ny olona rehefa niteny Jesosy hoe voavela ny eloko Mais ao. pourquoi vous êtes étonnés? Fa ahoana nareo ny Que gaga? vous connaissez le Fils de Dieu, Fa mba ho fantatrareo fa ny la zanak'Andriamanitra puissance de pardonner. manan-kery amela Oui, eloko. la puissance parce qu'il a pris nos péchés sur la croix de Calvaire. Manan-kery tokoa izy satria efa nitondra ny heriny zany eto amin'ny hazo ny Kalvari. Ary inona moramora kokoa? C'est plus difficile de pardonner Sarotra kokoa le mamela eloko parce que ça nécessite Dieu satria mila de n'Andriamanitra porter zany pardon. nitondra famelan-keloko. Mais moi que vous connaissez, Fa fantatrareo que le Fils de Dieu fa ny a zanak'Andriamanitra la puissance dia manana hery sy de fahefana pardonner les péchés. amela eloko. Alors si je pardonne vos péchés, Ko raha za mamela c'est eloko facile anareo pour moi de guérir votre maladie. dia mora amitsy mihitsy any manasitrana ny Lève aretinareo. ton lit et marche. Mitsangana amin'ny fandrinao dia mandeha. Alléluia. Pourquoi il pouvait dire ça? Nahoana izy no afaka niteny Parce zany? qu'il est le Fils de Dieu Satria ny zanak'Andriamanitra et il izy a la puissance. ary manan-kery Il izy. a payé le prix de nos péchés. Efa nentiny vidy ny fahotatsika. Voyez la malédiction des maladies Fantatrao moa ny ozy ny aretina n'existait pas dia tsy misy zany avant le péché. talohan'ny Mais fahotana. quand le péché est venu, Fa rehefa tonga ny fahotana la malédiction était le suite. dia toy no ihany dia tonga le ozona. C'est le résultat des péchés. Vokatry ny fahotana zany. Alors pour la guérison divine, Koa noho ny amin'ny il faut enlever la cause. dia ilaina asorona ny Et antony nous allons enlever aussi ce qui est le résultat de la cause. dia hoesorona amintsika koa ny vokatry le Alors antony. si vous pouvez avoir pardon de vos péchés ce matin, Ko raha azonao atao ny mandray ny famelana vous pouvez eloko avoir maraindrao guérison aussi. dia azonao atao koa ny mandray ny Parce que c'est fanasitranana le même Jésus. satria iny Jesosy C'est le ny même any sauveur. iny any le C'est le mpamotana même iny any guérisseur. ary iny any lay Il est mpanasitana partout. iny rehetra Il eny izy était partout. nandeha teny rehetra De eny izy guérir et anasitana de délivrer de tous ceux qui sont possédés de diable. anasitana ary anafaka ny olona zay Alors azo si la puissance de délivrer de ceux qui sont possédés par le ko diable, raha manan-kery izy anafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly si la puissance de pardonner raha manan-kery izy amela et hery la puissance est sur la croix de Calvaire, ary ny heriny dia eo amin'ny heriny azo fijaliany Kalvari il vous aime. tianao izy Il a fait cette provision pour vous, efa natao zany tahiry que zany vous anao soyez pardonnés mba ho voavela et que eloko vous ianao soyez guéris ary mba ho aussi. sidina koa Alors ianao quel est le plus facile? ka izy ary nitsora kokoa C'est très facile de vous guérir. dia tena tsotra mihitsy any C'est manasitrana plus anao facile de vous guérir que de vous pardonner. mora koa ny manasitrana anao noho ny mamela eloko Parce anao que le guérison, satria ny fanasitranana c'est un don gratuit de Dieu. dia fanomezana mamaim-pona avy amin'Andriamanitra It's the children's bread. zany dia mofony jaza C'est
sakafo que Dieu donne pour les enfants de Dieu. sakafo avy amin'Andriamanitra omeny ny Mais c'est zanak'Andriamanitra plus difficile à vous pardonner sarotra kokoa ny mamela iloko parce anao qu'il a payé un prix très cher satria vidiny lafo et ça nataon'izany nécessite une repentance de vous, ary mila fibebahana avy un aminao changement de cœur. fiovampo Et ça, c'est un problème de vous, pour vous. ary zany dia olana aminao a eo aminao Et il ne vous pardonnera pas si vous ne repentez pas. tsy amela heloko anao izy a raha tsy mibebaka ianao Mais si vous voulez être guéri fa raha te hositana et ianao vous avez repenti, ka mibebaka c'est ianao plus facile de vous guérir. dia mora koa ny manasitana anao Alléluia. alleluia Il est venu pour nous délivrer de la puissance du diable. tonga izy a hanafaka atsika amin'ny heriny devoly Et Jésus n'est pas faible. ary jesosy tsy malemy a Il est puissant. mahery izy Il est vivant. velona izy Il est avec nous. miaraka amintsika izy Il a dit, allez prêcher l'évangile. izy mandehana troy Dites, le filazantsara royaume de Dieu approche de vous. ny fanjakan'Andriamanitra dia manakaiky anareo Si vous repentez, raha mibebaka le ianao royaume de Dieu rentrera en vous. ny fanjakan'Andriamanitra dia hiditra ao Et anatinao pas ça seulement, ary tsy zay ihany priez pour les malades, ny vavah koa amin'ny marary chasser les diables, raha roainy devoly délivrer les âmes. avao fanahy Et c'est la parole de Dieu qui va les délivrer. ary ny tenin'Andriamanitra no La hanafaka parole azy de Dieu dit, He sent His word and He healed them. zao lazay ny tenin'Andriamanitra hoe andefa ny teniny izy a dia nanasitra anazy Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. ao fantanareo ny marina any marina no ahafaka Dieu anareo travaille par sa parole. Andriamanitra dia miasa avy amin'ny Sa parole alalan'ny est créative. ny teniny a dia Sa mamorona parole est puissante. ny teniny a dia mahery Sa parole ne change pas. ny teniny tsy miova Elle est créative si vous le croyez. mamorona izy a raha mino azy S'il ianao vous dit ce matin, il est prêt de vous pardonner, raha miteny izy zao maray zao fa vony izy vous amela pouvez heloko anao être pardonné immédiatement. dia mety voavela heloko eo no ihany S'il ianao dit que vous pouvez être guéri, raha miteny izy hoe mety hositana c'est ianao créatif. mamorona Vous izy serez guéri ce matin même. dia hositana ianao zao maray zao Parce que ihany Dieu a dit. satria Andriamanitra ny teniny Et Dieu ne change pas. ary Andriamanitra Et tsy ce miova. qui est bien, ary ny tsara c'est Jésus qui ne change pas. jesosy koa tsy miova Alléluia. alleluia Le même Jésus qui a marché sur cette terre, iny jesosy iny azy nandeha tetỳ plein ambony tany d'amour et compassion. feno fangorapo sy Partout aritiava où il a marché, amin'ny toerana rehetra zay naleha et les gens l'ont demandé, ary ny olona nangataka tany si tu veux, hoe raha ty tu peux arasonao me atao guérir. dia azonao atao Jésus manasitana dit, je veux. io jesosy hoe mety aho e Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit à quelqu'un, ary zao nazany jesosy tamin'ny anankiray si tu crois, raha mino ianao tu peux l'avoir. mety ho azonao zany Il a dit, j'ai cru Seigneur. dia hoy izy hoe mino Je aho crois tompo Seigneur. mino aho tompo Et son fils était guéri. dia asitana ny Le zanana moment qu'il a dit je crois. tamin'ny fotoana zay nyteneny hoe Est-ce mino que aho vous pouvez croire Dieu ce matin? afaka minon'Andriamanitra ve ianao zao marainy Ça zao c'est le problème. zay le olana Est-ce que vous croyez que Dieu dit la vérité? mo ve mino ianao fa milaza Et ny marina si Dieu Andriamanitra dit la vérité, ary raha miteny marina et la Andriamanitra preuve qu'il dit la vérité, ary miprofo fa il milaza a marina fait izy la provision. dia efa natao zany tahiry zany Et Jésus a payé le prix. ary jesosy a dia nanao a ny Alors c'est à vidiny vous à recevoir ce matin anjaranao no mandray zao marainy zao un pardon de vos péchés, famelana ny une heliko guérison de votre maladie, fanasitanana ny une aretinao libération de votre âme fanafahana ny de fanahanao toute faiblesse, ny amin'ny fahalemena de rehetra tout petit péché, ny amin'ny fahotana kely de rehetra petite désobéissance. tsy fakataovana kely Parce que la parole de Dieu dit, satria zao lazay ny ten'Andriamanitra Jésus est manifesté naseho a pour jesosy détruire l'œuvre du diable. andrava ny asan'ny devoly Qu'est-ce qu'est l'œuvre du diable? ina ny asan'ny devoly L'œuvre du diable qui a fait introduction du péché dans votre cœur, ny asan'ny devoly dia napiditra ny fahotana tao qui a anatin'ny fonao introduire des désobéissances dans votre cœur. fandringana sy tsy fakataovana Il est venu tao pour détruire cette œuvre du diable. ary dia tonga izy a andrava zany asan'ny Et devoly c'est à zany vous ce matin à recevoir la bénédiction de ary Dieu, anao a ny mandray ny fitahin'Andriamanitra zao maraina de izao pardonner vos péchés mila ny heliko et de ao guérir votre maladie. ary anasitrana ny De vous aretinao donner un nouveau cœur anomenao fo et un vaovao nouveau esprit. ary fanahy vaovao Il demeurera en vous. ary onona ao Il anatinao izy portera la joie. hitondra fifaliana izy Si Jésus est en vous, ary ao anatinao jesosy la maladie ne peut pas rester. tsy mahafaka mitoetra ao ny aretina Jésus ne demeure. Dieu a dit clairement, vous allez glorifier Dieu dans votre esprit et dans votre corps. inao efa niteny mihitsy a fa ankalazain'Andriamanitra ao amin'ny tenanao a sy ao On amin'ny ne peut fananao pas glorifier Dieu quand nous sommes marards. tsy afaka mame voninahitrin'Andriamanitra raha marary isika
votre maladie ne glorifie pas Dieu. Ny aretinao a tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Alors qu'est-ce que preuve nous donne? Ka ina raha miprofo izy amenatsika? La preuve donne que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Ka profo amenatsika zany dia Parce fisilapon'Andriamanitra que vous allez glorifier Dieu quand vous soyez guéri. satria anome voninahitra n'Andriamanitra ianao rehefa Et quand sitana. vous avez la santé, Rehefa manana fahasalamana vous ianao glorifiez Dieu. manome voninahitra n'Andriamanitra. Des enfants de Dieu malins, faibles, marards ne glorifient pas Dieu. Ny zanak'Andriamanitra malemy marary tsy manome Votre voninahitra. Jésus est faible. Ny Jesôsinao zany malemy. Mes frères et sœurs, écoutez, il y a puissance en Dieu. Ry rahavavy isiana da misy hery ao Que ce soit amin'Andriamanitra. votre maladie, Ninona retinao? vous que vous avez jeté les lunettes, Ianao zay efa nanala solomaso. Jesús, Jesosy créative, il crée. mamorona izy Il peut créer de nouveau à nouveaux yeux. afaka mamorona maso vaovao izy. Alléluia. Alleluia. Il peut vous faire de nouveau. Afaka manao vaovao Il anao peut izy. vous changer. Afaka manovanao Mais izy. croyez, ayez foi. Fa minoa ianao manana finoana. Parce qu'il veut que vous le glorifiez. Satria tiany ianao ame voninahitra Le azy. glorifier dans votre corps. Ame voninahitra azy eo amin'ny Le tenanao. corps appartient à Dieu. Ny tenatsika C'est le an'Andriamanitra. temple du Saint-Esprit. Tempolo ny fanahy Et masina. Dieu veut demeurer dans un corps fort. Andriamanitra dia te onona ao amin'ny vatana matanjaka. Alléluia. Alleluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Et si vous vivez pauvre, Raha miaina mahantra ianao, pas avoir de force et santé, tsy manana hery sy ce n'est pas fahasalamana. la faute de Dieu, c'est votre faute. Tsy fahadisoan'Andriamanitra fa La fahadisoanao. délivrance est prête. Ny fanafana dia Le vonona. prix est déjà payé. Ny vidiny efa Le vita. sang de Jésus est déjà coulé. Efa nirotsaka ny rano Jesosy. Le sacrifice est payé. Le sorona efa voaloha. Venez prendre vos eaux de la vie Tongafa ianao mandray amin'ny rano mainy. gratuitement. Mahay maim-pona. Sans argent, Tsy amin'ny vola. sans rien à payer. Misy vola aloha. Dites Jésus, Teny hoe je Jesosy. crois. Mino aho. Aide mon non-croyance. Help my unbelief. Afao amin'ny tsy finoko aho. Alléluia. Alléluia. Quand Daniel a déclaré au Nebuchadnezzar, Rehefa nanambara tamin'ny Nebukadnezara Daniel, il a dit Dieu, dia hoy izy hoe Andriamanitra, Dieu qui est au ciel. Andriamanitra any an-danitra. Il y a un Dieu au ciel. Misy Andriamanitra any an-danitra any. Alléluia. Il y Alleluia. a un Dieu au ciel. Misy Andriamanitra any an-danitra any. Il y a un Père de Jésus et Mamonzi. Misy ray an Jesosy mamonjy. Il ne veut pas que ses enfants soient malades Tsy tiany zanany ho marary. parce qu'il fait des miracles au ciel. Satria manao fagagana any an-danitra Il izy. fait des miracles sur la terre. Manao fagagana aty Il ambony est le tany. Tsy même. miova izy. Je crois en Dieu Mino n'Andriamanitra de ianao. tout mon cœur. Mino n'Andriamanitra amin'ny foko Il rehetra. a la puissance. Manana nahery Nous izy. avons vu des milliers guéris dans une réunion. Efa nahita anarivony maro zahay sitana tamin'ny Et fivoriana nous anankiray. prions que la fleuve de guérison commence à Jésus et Mamonzi. Ary mivavaka izahay mba hisy ny renona ny Guérison fanasitranana ny Jesosy mamonjy. spirituelle et guérison physique aussi. Fanasitranana ara-panahy sy ara-nofo ihany koa. Alléluia. Alléluia. Recevez votre droit. Raisoa ny fahefanao. Recevez ce que Jésus a acheté pour vous. Raiso ny soanao ary Recevez ce que Dieu a fait provision pour vous. Raiso anta izy nataony Jesosy C'est hoanao. plus facile de vous guérir. Mora koa ny manasitrananao. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêtes? Vonina venao. Alléluia. On va mentionner quelques versets Misy andininy pour vitsivitsy nous izay ho ambara. renforcer. Je vais les mentionner en anglais, comme ça, sœur le donne en vrai malgache. Dia ho tenena amin'ny teny anglisy le izy dia ho amenanao amin'ny teny Dans malagasy. Exode chapitre 23, il dit, et Amin'ny il Exodosy, va prendre, il va lever, he shall take ao amin'ny sickness away Exodosy, from thee. Traduire seulement sans lire, vous le connaissez par cœur. He shall take away sickness from thee, misoroko aminao ny aretina. who forgiveth all thy iniquities and healeth all thy diseases. Ary esorona aminao koa ny aretina ary He avelana sent his word to and healed us. ny sotrana ny aretinao rehetra nandefa ny teny izy ary asitrana azy. Voyez, il y a puissance dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Fantatrao moa fa misy heriny ny Si ten'Andriamanitra. vous allez connaître la vérité, Afantatra ny marina et la ianao. vérité vous délivrera ce matin même. Ary ny fahamarinana dia anafaka anao zao marain'izao C'est ihany. clair. Mazava Vous izany. allez connaître la vérité. Ho fantatrao ny On marina. vous déclare la vérité. Ambara aminao ny marina.
À vous de recevoir. Anao no mandray, À vous d'accepter. anao no manaiky, À vous de mettre votre foi dans la vérité de Dieu. anao mametraka ny Et la fonao vérité famarinan'Andriamanitra. vous libérera. Ary ny fahamarinana no anafaka anao. Amen. Amen. Dans le livre de Malachie, Ao amin'ny bokyny chapitre 4, verset 10. ao Malaki toko faefatra ny andininy fafolo. And to you that fear my name shall the Son of Righteousness arise and healing with his wings. Ary iposaka aminao zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana ny fanasitranana ao amin'ny elany. Alléluia. Alléluia. Voilà guérison, voilà guérison, voilà pardon. Zany no fanasitranana ary zany no Si vous famelakely. allez craindre Dieu ce matin, Raha atahotra n'Andriamanitra ianao zao maraina si zao, vous allez repentir, fa hibebaka ianao, voilà la soleil de justice, dia ny masoandro ny fahamarinana, la lumière de justice ny fahazavan'ny fahamarinana pour vous ce matin. ho anao zao maraina zao. Et il portera guérison dans ses ailes. Hitondra fanasitranana izy ao amin'ny elany izy. On a lu ce matin de bonne heure, confess your faults one to another. Ankeo dia mivakina tamintsika hoe mifaneke heloka ianareo. Jésus a dit, si vous pouvez croire, Hoy Jesosy hoe raha afaka ino ianao vous pouvez être guéri. dia mety ho sitrana ianao. Pouvez-vous croire ce matin? Afaka ino ve ianao zao maraina zao? Il a dit, Seigneur, Zao no lazain'ireo hoe tompo. Jésus a dit à l'homme, Hoy Jesosy tamin'ilay olona le lehilahy, if you can believe, si vous pouvez croire, raha afaka ino ianao tout est possible. dia mety ny hay ny Tout est zavatra, possible. mety ho vita ny zavatra rehetra. Dieu qui nous a créés peut nous recréer de nouveau. Andriamanitra zay namorona atsika afaka mamorona atsika vaovao Je iray. refuse Fa lavitro, tout doute. lavin'Andriamanitra ny Je fisalasana rehetra. refuse toute suggestion du diable. Lavitro ny tolokevitra ataon'ny J'accepte devolo la rehetra. parole de Dieu. Fa ekeko any He tenin'Andriamanitra. sent his word and healed them. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Nandefa ny teniny izy dia nositraniny Ce ireny. matin, il envoie la parole à vous. Zao maraina zao izy mandefa ny teniny Il aminao. dit, avec ses meurtrissures, avec les meurtrissures de Jésus, Zao no lazainy hoe noho ny amijekapoka tamin'ny tu Jesosy peux être guéri ce matin. mety ho sitra ianao zao maraina Moi, izao. je suis l'Éternel Zao no Jehova qui te guérit. zay I manasitrana. am the Lord that healeth thee. Zao no tompo zay Qui manasitrana va anao. te guérir? Iza no nasitrana anao? L'hôpital? Ny hôpitaly ve? Tia. On fait des essayages. Misy fanandramana no ataony. Il fait les meilleurs qu'il peut. Manao zay farany azo atao tsara izy. Il y a des gens qui sortent de là-bas avec sur les deux pieds. Il y a de sorte qu'on les amène de dehors de la porte. Misy olona zay mivoaka avy tao mitsangana amin'ny tongony anankiroa fa misy mivoaka tao kosa dia miala tao fotsiny. On l'aide à rentrer dedans. Il y a des autres qu'on les tire de derrière. Misy olona miditra tamin'ilay varavarana anankiray ary misy ny sasany mivoaka ry amin'ny varavarana ry ambadika. Dieu a dit, moi, je suis l'Éternel qui peut te guérir. Andriamanitra dia miteny hoe zao no Jehova zay manasitrana anao. Si tu crois, tu peux avoir. Raha mino ianao dia mety mahazo. Si tu crois que Dieu dit la vérité, Raha mino ianao fa milaza ny si marina tu Andriamanitra, crois que Dieu a toute puissance, raha mino ianao fa manana ny si tu rehetra crois Andriamanitra, que j'ai les meurtrissures de Jésus peut te guérir, raha mino ianao fa ny dekapoka tamin'ny Tu seras Jesosy afaka guéri ce manasitrana matin anao même. dia sitrana ianao zao maraina zao ihany. personne n'est venu à Jésus, Tsy misy olona tonga nanatona personne Jesosy, n'est approché à tsy Jésus misy olona nanatona ny et Jesosy il est retourné malade. ka naveriny a marary Non, indray. tous Tia. il était guéri. Izy rehetra sitrana La avokoa. parole dit, et tout ce qu'on l'a porté à lui, il les a guéris. Zao no lazainy ny teny hoe zay rehetra nentina teo aminy ny sitraniny Et dans avokoa. les cas difficiles, Ary ty amin'ilay toe-javatra saro quand les apôtres ne pouvaient pas chasser un démon têtu, rehefa tsy afaka namoaka devoly mafilony ny apôstôly et Jésus a dit, cette genre c'est un peu têtu, dia zao no lazainy Jesosy io karazany io il faut somary avoir mafilony. un peu de jeûne et prière. Ilaina mila avavaka kely sy Alors il y a matsakana. le fanafoot pour votre cas. Noho zany dia manana ny fanafody ho an'ny Et zavatra maro Jésus anao. a dit aux apôtres, portez-les ici. Ary hoy Jesosy tamin'ny apôstôly eto aty reny Vous avez un cas difficile? manana Vous toe-javatra avez un sarotra cas difficile, frère? manana toe-javatra Porte-les à sarotra Jésus. eto amin'ny Jesosy zany, Porte-les à Jésus avec prière. eto amin'ny Jesosy ambavaka izany, Porte-les à Jésus avec jeûne. eto amin'ny Jesosy amin'ny fifadikana Porte-les izany, à Jésus avec foi. eto amin'ny Jesosy amin'ny finoana izany, Porte-le à Jésus et crois dans son amour.
eto amin'ny Jesosy zany ary minoa crois dans sa puissance, inoa ny et heriny crois dans sa volonté. ary inoa ny Vous sitrapony devez croire que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. tokony ino ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana anao. Et là, nous avons étudié ça dans le livre de Jean. Efa niaratsika zany tao amin'ny Il bokyny dit Jaona c'est la volonté de Dieu. hoy izy hoe sitrapon'Andriamanitra. Il y a toute la provision. Efa ao avokoa ny tahiry Vous rehetra dites mon maladie est un peu dure. hoenao hoe ny aretiko soary On a mafimafy dit c'est incurable. nolazaina tamiko fa tsy azo sotranina Pandangabé, pas avec Jésus. langa be zany tsy amin'ny Jesosy zany a. Alléluia. Alléluia. Porte-le à moi, Jésus a dit. Zao lazainy Jesosy hoe eto ty amiko, Porte-le à moi, porte ton cas, Jésus. eto ty amiko, eto amiko a ny mahazo anao. Êtes-vous prête de porter votre cas, Jésus? Vonona ny tondra ny mahazo anao Êtes-vous prête de amin'ny Jesosy venao. guérir, être guéri ce matin? Te ho sitrana venao zao marainy zao. Êtes-vous prête de chasser le doute derrière votre dos? Vonona venao a androka ny fisalasalana any Et an-damosonao courir à Jésus. ary anatona ny Je Jesosy. crois en toi, Jésus. Mino anao a Jesosy. Aide mon croyance. Help my unbelief. Ampio aho afaka amin'ny tsy finoko. Je crois en toi. Mino anao aho. Criez foi dans mon cœur. Amoroa ny finono atao On anaty. va se mettre debout pour prier. Hitsangana hivavaka sika zao. Jésus est ici avec nous. Eto amintsika eto Quand Jesosy deux, zao. trois se réunissent ensemble, Raha misy rona telo mivory il est amin'inary là pour vous entendre, frères et sœurs. dia eto izy a mba haino anao raha Vous pouvez vavy être guéri ce matin. azonao atao no sitrany zao marainy On zao. ne peut pas diagnoser votre cas. Diagnosis. Ary mety fantatra ny zavatra zay mahazo Mais anao, on peut vous présenter au Seigneur mety tsy fantatra ny mahazo anao fa azo atao qui vous mitondra anao a amin'ny tompo créé au commencement. zay efa nanorona anao hatramin'ny voalohany. Voilà mon cas, Seigneur. Zao no mahazo ahy tompo. Je veux que cette corps te glorifie. Tiako a ity tena ity anome voninahitra Je ne anao. peux pas te prier assez, je ne peux pas travailler pour toi avec un corps malade. Tsy afaka mivavaka misy aho a ary tsy afaka mame voninahitra anao a amin'ny Je tena veux te maratsy. glorifier dans mon cœur Te ame voninahitra anao et je amin'ny veux te glorifier dans mon corps. ary te anome voninahitra anao amin'ny Tu vata. es le Dieu, mon guérisseur. Ianao le Andriamanitra Tu es mpamositra anazy. l'Éternel qui ne change pas. Ianao a le Jehovah tsy miova. Alléluia. Alléluia. Croyez en Dieu ce matin, frère. Minoan'Andriamanitra ianao raha Croyez natazo en amarainy Dieu, zao. sœur. Minoan'Andriamanitra raha Recevoir vavy. la bénédiction de Dieu. Raisony Qu'est-ce qui fitahin'Andriamanitra. est ta problème? Inona ny olana Porte-le aminao? à Jésus. Eto amin'ny Jesosy Tu as un zany. problème de péché, Misy olana any amin'ny ota il venao. pardonne tous les péchés. Mamela ny eloka Tu as rehetra un izy. problème de maladie, Misy olana amin'ny il aretina. guérit toute maladie. Marina sitrana ny aretina rehetra Qu'est-ce qui izy. est ta problème? Inona ny olana aminao? Ça se trouve, votre nécessité et besoin, ça se trouve complètement en Jésus. Ny zavatra ilainao rehetra, sy zavatra tsy ampy ao aminao rehetra dia ao amin'ny Jesosy avokoa. Priez à Dieu, Miantsoan'Andriamanitra. parlez à Dieu, Mitenena amin'Andriamanitra. présentez votre cas à Jésus. Atolory an Et Jesosy on any va mahazo prier anao. pour le malade ce matin. Ary vavaka ho amin'ny marary zao marainy Et zao. Dieu voit que beaucoup de vous vont toucher le Seigneur ce matin. Ary mino fa ny maro aminareo ikasika ny tompo zao maraina izao. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes sincère Raha tsotra ianao, de repentir, ibebaka, d'abandonner les péchés, afoy de faotanao, courir vers Jésus, ary azakazaka amin'ny Jesosy. vous savez, il nous a donné une illustration. Fantatrao moa fa nanome atsika sary izy. Quand le fils prodigue, Ilay zanaka nani, il est parti dehors, lasa tany ivelany mais tany. il a pensé de retourner vers son père. Nefa nihevitra izy hiverina amin'ny rainy. Et la parole dit, Ary zao no lazainy quand ny le teny. père l'a vu de loin, Rehefa hita ny rainy teny lavitra izy, le fils, il n'était pas un enfant, hein, il était un homme. tsy zazakely akory le izy fa lehilahy aloha e. Il commençait à marcher honteux comme ça. Dia nanomboka niverina tamin'ny mpamenarina tahaka zao izy. Mais le père l'a vu de loin. Kanefa hita ny rainy teny La lavitra parole de izy. Dieu dit, il a couru vers lui. Zao lazainy teny Andriamanitra hoe niazakazaka nanatona azy izy. Et Jésus a dit, il laisse le 99 pour chercher le perdu. Ary zao lazainy Jesosy hoe navela ny sivy amby sivifolo Il ka cherche mitady le ilay very izy. dégradé. Mitady Il ilay cherche velon-dalana ceux izy. qui sont tombés dans le chemin. Mitady izay larotsaka Il andalana izy. cherche ceux qui sont faiblis dans le chemin. Tadiaviny izay reraka Si eny vous andalana. commencez vers Jésus ce matin, Raha miazakazaka amin'ny Jesosy ianao zao marainy zao. il va courir vers vous. Miazakazaka eny aminao izy. Le Fils de Dieu est venu, he came to seek and to save the lost.
tonga izy hitady sy hamonjy ny very ny zanak'Andriamanitra. Lui, il vous cherche. Izy no mitady Et anao. si vous cherchez Jésus ce matin, Ary mitady ny Jesosy vous allez vous ianao trouver à l'autre. Alléluia. dia hifankahita ianareo. Vous cherchez Jésus ce matin? Mitady ny Jesosy ve ianao zao maraina zao? Ouvrez votre cœur, s'il vous plaît. Sokafo ny fonao Ouvrez votre âme. sokafo ny fananao. Répentez-vous. Mibebay Dites ianao. au revoir et fini avec toutes les désobéissances. Zao atao hoe veloma amin'ny tsy fankatoavana Fini rehetra. avec l'ancienne vie. Veloma ny vita ny amin'ny Je fiainana cours taloha. vers toi, Seigneur. Manatona anao aho tompo. Ayez pitié sur moi. Mamindrafo Et même amiko. il veut à peine que vous confessez, Ka raha vantany vao mieky ianao le Père a dit, a donné commandement. dia nanome didy any iray. Tuez le meilleur vache. Vonoa ny omby tsara indrindra Préparez le meilleur sakaf. ary ataovy namby tsara Portez la indrindra. vague d'autorité. Ary hoeto le petro ny Changez fahefana. ses habits. Soloa ny akanjo. Enlevez ses habits de péché. Esoa ny Mettez fitafim-pahotany. des habits de justice de mon fils. Ary omeo azy ny fitafiny ny mahazanaka Et azy. soyons joyeux. Ary aoka hifaly isika. Angèle, soyez joyeux. Aoka ianao hifaly. Alléluia. Alléluia. Soyez joyeux. Aoka hifaly ianao. Parce que voilà un frère et une sœur qui retournent à Christ. Satria io misy rahavavy misy anadanaka Et donne-le le bon sakaf. Omeo azy ny sakafo tsara. Préparez le meilleur sakaf. Ambaro azy ny sakafo tsara Et indrindra. renforcez-le physiquement. Ary ampahirezo amin'ny Laissez ara-nofisy. guérison rentre dans lui. Aoka ny fanasanana Il hiditra n'a ho pas eu aminy. un bon sakaf avant. Tsy mba nana sakafo tsara izy Maintenant, on taloha. va le renforcer. Zao izao ao Il y atanjana. a fanafoud. Misy ny Il y a fanapotsy. guérison. Misy Il y a fanasana. puissance. Misy hery. Il y a amour. Misy Il y tiavana. a une acceptance ce matin. Misy fanekeny zao maraina Venez izao. à Jésus Manatona ny et Jesosy. soyez guéris ce Ary matin. aoka ianao sitany zao Et maraina izao. chacun de vous. Vavaha isika rehetra izao. Manake Jesosy manake amonjana manake anomesa ela nareta Jesosy izano anavuta Jesosy izano anadiwa Jesosy manake Jesosy manake amonjana manake anomesa ela nareta Jesosy izano anafaka Jesosy aminire tautu Jesosy manake amonjana manake anomesa ela nareta Jesosy itanosaka izako Jesosy iti amandrakiza Jesosy mandraki Jesosy mandraki amonjana mandraki anomesa
Restez debout, s'il vous plaît. aoka hitsangana ihany ianao. Laisse-moi vous dire quelque chose. On va prier pour les malades maintenant. Velao hiteny zavatra aminao hivavaka ho Et an'ny marasika chasser zao. toutes les démons, puissances des démons de vous. Ary androka ny devoly zay mahery Dans le ao nom de aminao Jesosy. amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jésus est fidèle. Matoky Jesosy. Et il vous aime. Tianao izy. Il est mort pour vous. Maty ho anao izy. Il a pris des meurtrissures pour votre guérison. Efa nitondra diakapoka izy mba ho fanasanana anao. Alors, à ce qui concerne Dieu Ho any amin'Andriamanitra et ce qui concerne sa volonté ary ny amin'ny sitrapony de vous guérir ce matin. sitrapony any anasitrana anao zao maraina izao. Et si vous croyez qu'il peut le faire, et pourquoi non maintenant? Ary raha mino ianao fa afaka manao zany izy nahoana tsy zao mihitsy. Amen. Amen. Il est présent. Manatrika izy zao. Vous avez demandé pardon. Efa nangataka famelan-keloka ianao. C'est fini, il a oublié ça. Efa vita Il a ino jeté zay. ça c'est derrière son dos. Efa nataony any andemosiny any zany. Amen. Amen. Il pardonne Mamela heloka izy et il oublie. ary manadino. Il veut vous bénir ce matin. Te ahitanao izy zao maraina Mettez zao. votre main sur votre problème. Apetrao eo amin'ny zay olana aminao ny Dans tananao le nom de Jésus. amin'ny anaran'i Jesosy. C'est lui qui commande. Izy no mandidy. Il dit allez chasser le diable dans mon nom. Izy miteny hoe mandiana roainy devoly amin'ny anarako. Alors on va utiliser le nom de Jésus. Ko ampiasaina zao ny anaran'i Jesosy. On va utiliser les meurtrissures de Jésus. Ho ampiasaina ny diakapoka tamin'i Jesosy. Le prix est payé pour votre guérison. Ny vidiny efa voaloha amin'ny fanasanana anao. Vous pouvez être une nouvelle personne ce matin. Mety olona vaovao ianao zao maraina Ça izao. c'est la grâce de Dieu. Zany ny Vous fahasoavan'Andriamanitra. dites mais je ne mérite pas. Nous connaissons bien, ni vous ni nous, nous méritons rien. Hoy ianao hoe ka zany nge tsy mendrika an'izany na izahay na ianao sika rehetra tsy mendrika na inona. Mais c'est la miséricorde. Fa ny On vient famondrampo de chanter vo avy ny raina de teo Sosimanaki. manaiky Jesosy. Miséricorde de Dieu Famondrampo qui n'Andriamanitra. pardonne, Iza mamela qui heloka. guérit, Iza manasitrana. qui oublie, Iza le manadino. qui est plein d'amour, Iza mifeny qui fitiavana. appelle, Iza miantso. qui a envoyé. Iza ny naniraka. C'est lui. Izy zany. Il est présent ici ce matin. Manatrika eto izy zao maraina izao. Et il marchera entre nous ici. Andendeny amintsika eny izy Il izao. va marcher entre le couloir Andeny amin'ny lalatsara eny et izy. aussi entre les bons. Ary anatin'ny W eny koa. Touchez Jésus. Kasiho Jesosy. Mettez votre main sur votre maladie Apetrao amin'izay aretinao any et ny tananao. recevez par foi. Ary raiso amin'ny finoana. Par foi en quoi? Finoana amin'inona? Dans sa promesse. Amin'ny teny fikasany. Il a dit il va envoyer sa parole et il va vous guérir. Efa niteny izy hoe andefa niteny izy dia anasitrana anao. Qu'est-ce que cette parole? Ino zany teny zany? Moi je suis l'Éternel qui vous guérit. Zaho ny Jehova zay manasitrana anao. Voilà la parole. Zay le teny. Avec ces meurtrissures, Amin'ny diakapoka taminy. vous seriez Dia guéris. ho sitrana Voilà ianareo. la parole. Zay le teny. Reçois la parole Raiso ny et teny. prends la Dia guérison. raiso ny fanasitranana. Vous êtes prêtes? Vonona ianao. Mettez la main sur votre maladie. Apetrao amin'ny aretinao Dans any tananao. le nom de Jésus, Amin'ny anaran'i Jesosy. qui a commandé Zay nandidy. à aller guérir les malades. Mandehana Dans mon asany nom. amin'ny Ce anarako. n'est pas nous, Tsy zahay mais nous utilisons son nom. isika mampiasa ny Nous anarany. utilisons son autorité. Mampiasa ny Nous fahefany zay. utilisons sa puissance. Ampiasaina ny Et la fahefany. puissance de Dieu sera active. Ary dia iasa ny herin'Andriamanitra. Si vous croyez dans votre cœur, Raha mino anatin'ny fonao ianao. mettez la main sur votre maladie. Apetrao amin'ny faritra marary anao ny Dites tananao. voilà Seigneur la place. Io tompo le toerana. Voilà Seigneur. Io tompo. Guéris cette partie. Sitrano io Je faritra. reçois la guérison de toi. Raisiko amin'ny fanasanana avy aminao. Et après recevoir, Dia aveo raiso. remerciez le Aoriana Seigneur. ny fandraisana dia C'est déjà misaotra. fait. Dia misaotra ary satria efa vita izany. Mettez la main. Apetrao Fermez ary les zany. yeux. Akipy masonao a. Concentrez vers le Seigneur. Aoka hifantoka any amin'ny tompo ianao. Jésus a dit, comme vous priez, Hoy Jesosy hoe rehefa mivavaka ianareo a. pas après, Tsy hoe aoriana ni avant, na aloha quand vous priez, fa rehefa mivavaka. croire. Eo amin'ny fivavahana dia Et mino vous recevrez. dia andray Et ianareo. vous allez le recevoir. Dia andray tokoa ianao.
Alors croire ce matin, koa minozo amaraina izao quand on prie ici, rehefa mivavaka et ity vous priez là-bas, ianao koa mivavaka eny vous pouvez recevoir dia mety mandray et vous ianao pouvez remercier le Seigneur. dia azonao atao Et misaotra si ny vous tompo êtes guéri, vous pouvez courir vers le pulpit et témoigner ary rehefa sitrana ianao dia azonao atao miazakazaka makety amin'ny pilipitra dia mijoro vavolombelona ianao pour la gloire de Dieu. ho vonahitr'andriamanitra Lord, in the name of Jesus, tompo amin'ny we anarana cast out every devil. hoana ya ndevoly rehetra amin'ny We anarana command every spirit to leave, ary didina amin'ny anarana every spirit of the devil to leave. iala amin'ny anarana In the name of Jesus, Satan, come out. Get out of here, Satan. In Jesus' name. In Jesus' name. Heal the people, Lord. Heal the people. In Jesus' name. Thank you, Lord. Lord, I thank you. Hallelujah. Thank you, Lord, for healing. Thank you for healing. Hallelujah. Thank you. Heal my heart. Heal my heart. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Heal the people. Set them free. Your glory. Alors on va dire comme ça. Nous remercions le Seigneur en avance pour notre guérison. Je crois en Dieu. Ce qu'il a promis, il a toute puissance d'accomplir. Et avec toi, je remercie Dieu en avance. Si quelqu'un a reçu un miracle, vous pouvez venir ici. Un ou deux témoignages. Vous êtes guéri, vous avez senti différence. C'est un peu court, on peut prendre un ou deux témoignages. Alléluia. Cherchez voir ce que se passe. Cherchez voir ce que le Seigneur a fait pour vous. Alléluia. Cherchez voir ce que Dieu a fait pour vous. Ce sera merveilleux. Alléluia. Un autre témoignage. Venez, sœur. Mets le micro là-bas un peu. Alléluia. Misaotra an'i Jesosy ahako noho ny famindrampony sy ny fitiavany satria betsaka tokoa ny zavatra izay efa nataony tamin'ny fiainako. Tamin'ny 91 ahako indroa niditra hôpitaly ary tena saika maty mihitsy. Ary raha vao reradreraka zaho riana izay misaotra ny tompo nefa fasitrana tamin'izany. Dia raha vao misy hoe asa ohatrany hoe mandreradreraka zany ohatra miverina ohatrany hoe kely ny aiko. Dia teo zao tamin'ny herinandro teo mamanay narary mafy saika maty tokoa. Dia nitsabo azy tao an-trano
dia raha voareraka zany satria miaro tory saotran'izany a dia zany ray nefa ran'le izy tamin'iny herinandro teo iny nefa dia zao saorako an'Andriamanitra eritreretinareo tsara zany sady manavo zany a dia nefa mbola namonjy fanadinana baka teknika ahako nampanao deuxième série dia avy eo a nefara tamin'ny areti-kibo le izy 9 ao anatin'ny ray andro no nivoaka saika maty mihitsy tamin'izany dia zao nefa nefara tamin'ny lasa mareniny ty sofiko teo a dia androany vao nivavaka teo a saorako Jesosy fa tena afaka tanteraka mihitsy zao tapenako ty a dia eniko daholo zay zavatra rehetrarehetra lazaina saorako Jesosy a fa mbola miasa izy ankehitriny mino venao na nasitrana izy manasitrana anao. Amen. Vous pouvez s'asseoir une minute, ce n'est pas tellement tard. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le jour appartient au Seigneur. Allez, Agne. Dia mbola voninahitra Andriamanitra irery ihany raha vavy ahafahako mijoro vavolombelona eto anatrehanareo a fa nandritra ny fotoana maromaro a dia narary be mihitsy nyty sofiko ty zany a efa ela mihitsy le izy narary zany fa tsy mbola tsapako le izy raha tsy voaingana efa ho herinandro na tapa-bolana dia tsy azoko tena mihitsy zany ty dia gaga hoe fa maninona raha ny sofiko dia miteny amin'ny ohatrana toy izy ny ohatrany hoe misy mony angamba ozy izy ao anatin'ny sofinao tsy azoko tena mihitsy dia mangididy be mihitsy le izy a dia indraindray tsy tsaroko zany dia kitihako dia mikikika mafy be mihitsy fa tena marary be nefa zava-mahagaga nataon'Andriamanitra teo fa raha vao nametrahana tany le izy a ka nivavaka dia zao mipitseriko mafy be mihitsy teo fa tsy narary mihitsy a voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Voninahitra ho an'ny Jesosy ihany avana no ahafahako nijoro vavolombelona aminareo fa za zany nisy ny herinandro zany a dia ohatra nisy crise diarétique zay nahazo anako naraha kibo mivalana be mihitsy ary tena narary be mihitsy zany le izy ary talohan'ny diako teto a dia tsy nitenitena zany fa misy frère miaraka amiko eo dia narary be mihitsy ka be mihitsy izy teo dia hoe tsy haiko hivoaka moa zany fa mahatsiaro hoe efa tokoteny tsy mahazo mivoaka dia narary be mihitsy izy teo dia kanto nisy bevaka fanasitranina teo a vao nandroka dia volindro fotsiny ka lasa nivavy dia afaka tena afaka tanteraka mihitsy a ka dia voninahitra ho an'ny Jesosy irery ihany. voninahitra Jesosy irery ihany ry havana ny joroko vavolombelona eto anatrehanareo za moa dia efa ela ihany no ny nandehanako tamin'ity fivoriana ipikatra ary nahazo aho ny aretina mahazo aho dia tosi-dra sy ty aretin-dohaliko ity nefa noho ny fitiavan'i Jesosy aho dia tsy nisy intsony ny tosi-dra mandraka izao androany izao ary ny ty lohaliko ity androany aho zao dia saika tsy afaka hoe ho tonga ty nefa tsy navelan'i Jesosy fa tsy maintsy andeha mihitsy aho ary miazakazaka mihitsy farany teo kanefa ny a zao aho tompoko dia afaka mandeha mihitsy miazakazaka tony tanako tony tsy marary tony tony tsy marary tony siako ny tahamaina ohatra zany mihitsy ny tompoko sitana amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy miala eto aho mandrafahafatsiko tompoko angana ny taniko natena. Alléluia. Courir à votre place. Courir un peu. Hein? Alléluia. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy ihany raha havana nijoroako vavolombelona eto anatrehanareo fa tamin'ity herinandro ity masikila an'ity a narary be ary manaitaina be izy nefa raha nitory teny teto a dia hoe misy fanasitsahany dia faly ery a ka zao a dia nametrahako tahana masoko ary zao izy a dia tsy manjavondravona intsony fa mahita tsara zany dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Bien, on va... Le dimanche prochain, si Jésus tarde, nous allons avoir le Sainte Seine. amin'ny heriny anio a raha mbola tsy tonga ny tompo dia isy ny fandraisana fanasany tompo. Et nous allons avoir le même genre de réunion. Ary dia fivoriana takan'izao ihany no ataontsika. On va continuer jusqu'à ce que vous êtes complètement guéris. Dia mbola tohizana mba ho sirana tanteraka ianao. Que vous pouvez courir autour de l'église. Amizay ianao afaka miazakazaka manodidina ny fiangonana. Alléluia. Pas pour faire tomber l'église, mais pour faire monter, pas comme on fait pour le mur de Jéricho. Tsy hoe ampirodana ny fiangonana akory a nanaovana an'izany tahaka nanaovana an'izany tamandan'i Jéricho a. Ka nodidina ny fiangonana. Alléluia. Avoir la joie de Dieu. Fa aoka hanana Dieu est avec fifalian'Andriamanitra. nous.
Dieu est avec nous. miaraka amintsika andriamanitra. Amen. Prendre Jésus avec vous. Eto miaraka aminao Jesosy. Alléluia. Est-ce qu'il y a une annonce importante? La réunion cet après-midi, c'est important pour tous les jeunes. Raha riva ny fivoriana dia lehibe tokoa ho an'ny tanora rehetra. On va faire une genre de prédication et préparation de cœur Misy toroteny ary fanomanana ny foa pour une évangélisation dans la ville. mba hisy fitoriana ny filazantsara Parce que les 3 jours de convention sera la même genre de réunion. amin'ny tanàna izany ary satria raha le fivorimbe amin'ny fotoana zay anaovana fivorimbe dia À 2h30. no anatanterahana an'izany. À Amin'ny 2h30. sasany ny fivorian'ny tanora. Bien. Tanora jusqu'à 45. Tanora hatramin'ny 50 taona. Et si les autres veulent venir entendre, vous êtes bienvenus. Raha ny hafa koa teo tonga dia tongava soa Les ianao. frères et les sœurs, Ny aravavy sy anadary mariés ou non mariés. manambady na tsy manambady. Alors nous allons nous préparer pour une évangélisation massive. Koa dia anomana tena isika ho amin'ny fitoriana filazantsara. Pour un 3 jours de Mandritry ny réveil, 3 andro zay isy 3 jours de fivazavana. réunion de guérison divine Ary zany 3 andro zany dia fotoana isin'ny dans le temps de convention. fanasitanana vavaka fanasitanana izany amin'ny fotoana fivorimbe. Le Seigneur vous bénisse. Tompony hitanao. L'après-midi, on va peu entendre plus de témoignages. Raha riva dia mbola andrea On fidorona va vavolombelona terminer ihany koa. avec prière.